Zay ato amin'ny centre médical Marie-Stella Analamahitsy zany a nanomboka omaly a ary toy mandritra nyity volana août ity dia mikarakara hetsika fanabeazana sy fampianarana sy fitsaboana momba ny aretina asthme sy ny sepotra rehetra vokatry ny allergie sy ny kohaka mitarazoka sy ny kohaka miverimberina dia ny rinite allergique sy ny sinusite ary ny zavatra hafa taritiny allergie ohatra ny eczéma, ny conjonctivite allergique, ny allergie amin'ny sakafo sy ny karazany. Ny antony mahatonga anay manao an'izay moa zany dia no fahatsapahanay efa taona maromaro zay ny maro ny olona ampijalian'ireo aretinareo rehefa tonga andririnina sy rehefa tonga ny fahavaratra rehefa miakatra iny ny fofontany. Maro ihany koa ny renim-pianakaviana no tsy matory amin'ny alina mandritra ny ririnina noho ny fatahorana ny zaza so maty eo an-tanana amin'ilay sepotra amin'ireny fotoana ireny. Be dia be ny fijaliana ny tokantrano any tsy fantatra aty ivelany fa iainany tsirairay ao dia miezaka izay manampy an'ireny olona ireny zany indray mandeha isan-taona. Efa nanomboka tany Antanimena zay nanao an'izany zavatra zany fa hita zany hoe tena ilaina dia ilaina ilay izy dia nampahafantatra bebe kokoa zay tamin'ity taona ity Saodia mihevitra ireo olona ireo hoe ny tany ihany nanaovana an'izay fa rehefa nifindra taty Analamahitsy zay dia tsisy intsony izay zavatra zay. Dia mbola isan-taona zany dia izy foana io hetsika fitsaboana mamaim-poana sy fanabeazana sy fampianarana momba ireo aretina voalaza ireo isan-taona mitohy aty amin'ny centre médical Marie-Stella Analamahitsy. Raha jerena ihany koa dia tena mbola mahagaga hoe fa ahoana no mbola betsaka matin'ny resaka allergie sy asthme zao tontolo izao fa noho ny resaka faratsiny ny hery fiarovana zay. Dia izay moa ny ezanay ampianarana ny olona rehetra mametraka fatokisana mankaty aminay ny hery fiarovana tsaraina na ho an'ny zaza na ny olon-dehibe amin'ny alalan'ny fahaizana amin'ny sakafo fampiasana ireo rehetra eo am-pelantanantsika hitondra ny otrikaina ilain'ilay vatana dia fampiasam-batana araka ny tokony ho izy sy fahaiza-miaina araka ny tokony ho izy. Ny pollution tsika tsy afa-miala amin'ny pollution, ny produit de conserve sy ny produit chimique tsika tsy afaka miala an'ireny fa tsy maintsy miatrika an'ireny zavatra ireny tsika zany jerena inona daholo ny tokony atao eo anatrehan'ireny zavatra ireny ahafahantsika miaro tena tsy harary sy tsy ho faty tanora zany. Ny expérience-nay teto zany ny zaza latsaky ny 12 taona eo zany reny aloha ny tena lasivatra indrindra le latsaky ny 5 taona reny zany tena mampijaly reny mora maty zany. Dia dila zay taona zay dia resaka kambonorina sy sinusite indray no mampijaly an'ilay ankizy zany manomboka eo amin'ny 10 taona eo no miakatra. Dia ny miverina indray ny asem-porana fahamaroan'ny asem-porana manomboka any amin'ny 70 taona any noho ny tsy fanjari-tsakafo foana zany amin'ilay ray aman-dreny mandefitra ho an'ilay fianaran'ny zaza sy mandefitra ho an'ilay sakafon'ilay zaza ilay ray aman-dreny fahitana azy dia lasa ratsy ny sakafony dia lasa midina indray ny hery fiarovany lasa hita indray zany ireny zavatra ireny. Ny foana sigara koa moa etsy an-daniny manampitrotraka ho an'ny lehilahy ankoatran'izay faratsy ny hery fiarovana izay. Manomboka amin'ny 5 sasany maraina ny fandraisanay an'ireo olona ireo ka hatramin'ny 1 atoandro dia izay rehetra tonga hatramin'izay 1 atoandro izay zany ezahanay ny hamita sy mandrapahariva ny andro.